Pejy hafa tanteraka kosa indray ary mampikambana azy eo anivon'ny fivondronam-be ny fiarahamonim-pirenena dia mandray anjara ao anatin'ilay antsoina hoe cluster protection izay napetraka eny Andotapenina ka toerana izay hitobian'ireo trabona vokatry ny loza voajanahary sy teto amin'ny firenena ny fikambanana mifama na ny miasa ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny andindininy vaovao no aratsika. Manodidina ny 2 arivo eo ny vehivavy eo anelanelan'ny 18 sy 20 taona eto Andotapenaka izay toerana nametrahana ny trabona. Mandray anjara amin'ny cluster protection ny mifama na ny miasa ho fampandrosoana ny Madagasikara izay anatin'ny fifondronana fiarahamonim-pirenena ary miara-miasa amin'ny mpitsabo avy amin'ny Blue Star sy ny centre de santé Mity Andavamamba. Ny etika ny tanterahana androany dia miompana indrindra amin'ny resaka fanabeazanaizana na planning familial. Ny fikambanana mifama miasa ho fampandrosoana Madagasikara dia arak'izay anaran'izay hoe miasa ho fampandrosoana Madagasikara. Ny fikambanana zany miaina ao anatina axe d'intervention anankisivy dia anankiray ao anatin'ny axe d'intervention sivy io zany ny axe d'intervention santé dia nisafidy manokana izay satria ny fikambanana mifama izay mivondrona ao anatin'ny société civile eto Madagasikara dia nahazo andraikitra aty anatin'ny fizarana asan'ny site Andotapenaka ao anatin'ilay hoe cluster protection. Dia amin'ny cluster protection azy zay zany dia raha tsika malala fa vehivavy no be dia be ety, misy renim-pianakaviana ety, misy ihany koa tanora. Dia raha malala fa ny fiainan'ny olona ireo fa somary ao anatin'ny fahasaramana ihany dia mba tsy hahavaliana azy any anatin'ny zavatra hafa zany dia misy ny hetsika hafa izay nataon'ny fikambanana sasany eto dia ny anjara birikin'ny etin'ny fama zany izay misy fiara-miasa amin'ny médecin Blue Star sy ny centre de santé Mity Andavamamba dia mitondra izay an'ilay resaka momban'ny santé fa resaka momban'ilay santé zay. Ny ataony ao anatin'ny santé io dia ny mikasika ny planning familial. Maro dia maro tokoa ireo vehivavy no liana amin'ny resaka fanabeazana aizana izay. Noresana teto avokoa na ireo fomba fanabeazana aizana maharitra toy ny DIU sy ny implant na ny fanabeazana aizana tsy maharitra toy ny tindrony, ny pilina, ny femelle sy ny mama na ny manabe aizana ny mampinono anaka. Raha pitsy moa dia hitohy amin'ny fanentanana momba ny fahadiovana sy ny fidiovana ny etika izay ataon'ny miasa ho fampandrosoana ny Madagasikara. Mariana fa sehatra sivy no iasan'ny mifama, ny lalàna, ny fahaiza-mitantana, ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fampitana fahalalàna, ny fanomezana lentan'ny vehivavy na ny promotion genre, ny sehatra ara-tsosialy sy ara-toe-karena, ny tontolo iainana ary ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina.